أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فندنت النما نتني أرابا وانسكريتا panaraka tsy tapaka ny fahita lavitra ny TVM amin'izao marainany alahady izao. Raha lasana bavy atao anatin'ny finoana Islam. Efa tafiditra tanteraka ao anatin'ny volana Rabiul Awwal ny peno Islamo manerana an'izao tontolo zao. Efa eo amin'ny 10 andro eo no nidiran'izany volana Rabiul Awwal, ilay volana manana ny maizy azy. Satria io volana io no nahaterahany mpaminany sallallahu alaihi wasallam. Volana izay nahaterahany izany lehilahy nitondra sy nanala ny zanak'olombelona tao anatin'ny haizina nakany anatin'ny fahazavana. Lehilahy izay nitondra ny zanak'olombelona nanala azy ireo tao anatin'ny karazam-panompoan-tsampy nakany amin'ny fanompoana ilay avy-tsy toa mandrakizay. Nanala ny zanak'olombelona tao anatin'ny tsy fandriam-pahalemana, taintaina, tebiteby ka nakany amin'ny fiadanana sy fitonian-tsaina ary fitoniana ara-po. Lehilahy anankiray nanala ny zanak'olombelona teo ambanin'ny zavatra ratsy rehetra ka namirapiratra ny fiainan'izy ireo taty aorianan'izany. Inshallah mamty androanty iresadresaka mahakasika zany lehilahy zany, izany mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matetika mako atsika rehefa tonga ny volana Rabiul Awwal de misy ampahany amin'ireo manampahaizana salany hoe mandrara ny olona mba tsy resaka an'izany. Nefa tadidio kosa fa ny zavadrehetra de resana amin'ny fotoanany avokoa. Tonga ny volana Muharram resana ny Ashura. Tonga ny volana Rajab resana ny Isra wal Mi'raj. Tonga ny volana Ramadan resana momba ny fifehezana. Tonga ny volana Dhul-Hijja resana mahakasika ny Hajj. Ary rehefa tonga ny volana Rabiul Awwal rariny sy itsiny ary tsy omena tsiny ny mpino Islam rehetra raha miresaka ihany koa mahakasika any mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ary adidy ho an'ny mpanabe, adidy ho an'ny mpitoroteny, adidy ho an'ny olona zay manana andraikitra ambony mahakasika ny finoana Islam ny miresadresaka mampafantatra ny olona mahakasika an'izany mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam izany. Ndray andro mpaminany sallallahu alaihi wasallam rehefa niara-mipetrapetraka tamin'ireo mpanaradia azy de niteny izy manao hoe wadattu an ara asbabi. Nanteny ihany koa izay ishtaktu ila ahbabi. Zao izy dia mangetaeta, maniry fatratra ahita anireo sakaizako. Gaga ireo mpanaradia ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam. Ary niteny taminy sy nanontany azy manao hoe awalasna ahbabaka ya Rasulallah. O rirakan Allah, zahay ve tsy anisan'ny sakaizanao? De niteny mpaminany sallallahu alaihi wasallam, la, tsy ozy izy. Bal antum ashabi. Ianareo kosa ozy izy dia mpiaradia amiko, mpanaradia ay, fa tsy sakaizako ozy izy. Innama ahbabi. Fa ny olona sakaizako ozy izy le tena tiako amin'izany fotoana zany dia alladhina amanu bi walam yarawni. Ny olona zay tsy nahita ay akory nefa ny nino ny fisiako, nino ny sorodalako ary nino ilay finoana izay noentiko sy ny fomba amampanao. Zany no sakaizany mpaminany sallallahu alaihi wasallam. Ka zasy ianao tafiditra ao anatiny izany teny izany. Tsy mbola nahita ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam. Nandre fotsiny atsika nisan'ny zany de nino ary ny fikitra tanteraka amin'ny fankatoavana ny didy amandalany zany mpaminany zay tsy hitantsika maso zany ka mendrika ho anao sy za no antsona hoe sakaizany mpaminany sallallahu alaihi wasallam. Noho izany amin'ny volana Rabiul Awwal ty ianaro iza marina izany mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam izany. I mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia niteny izy amin'ny hadith manao hoe
raha te fantatra mahakasika ny mpaminanina dia tadidio ity hadithy ny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam ity. Zao izy dia ana da'watu abi Ibrahim. Zao izy dia doa na mvakangatana nataony na valimbavaka nataony mpaminany Ibrahim alayhi salam. Satria mpaminany sallallahu alayhi wa sallam na mpaminany Ibrahim rehefa izy nanangana ny Kaaba na ny vato fototra n'izany Kaaba izany niaraka tamin'ny zanany Ismail dia nangataka doa izy manao rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub alaina. Tenen'ny ny mpaminany Ibrahim tamin'izany fotoana izany nangataka tamin'ny Allah subhanahu wa ta'ala manao rabbana tomponay waj'alna muslimaini laka, ataovy za sy ny zanako izay manangana an'ity vato fehizoro an'ity Kaaba ty ho mpanetry tena sy ao anatin'izany finoana Islam zany. Wa min dhurriyyati, ary reo taranaka faramandimiko any aorinany ka ny mpaminany Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dia taranaka ny mpaminany Ibrahim zay azony tamin'ny zanany Ismail alayhi salam. Ka zay no valimbavaka ny mpaminany Ibrahim i mpaminany Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa ana bushra Isa, ary za ihany koa tenen'ny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam dia le vaovao mahafaly nampafantary ny mpaminany Isa na i Jesosy Kristy mialohan'ny akarany tany an-danitra, satria izy miteny manao hoe mbola misy ozy izy mpaminany ray farany ho tonga ao aorinako ao anatiny zany injily no misy an'izany teny zany. Ary niraiketina ao anatin'ny boky masina Al-Qur'an Karim izao mbola misy ozy izy mpaminany tonga ho avy any aorinako anarany dia Ahmad. Ahmad no fantatra tamin'izay fotoan'izay satria Ahmad no anarany mpaminany sallallahu alayhi wa sallam any an-danitra, fa eto kosa izy no antsoina hoe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ary mbola niteny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam wara'at ummi hina hamalat bi annahu kharaja minha nurun adaa laha kusuru sham. Ary mbola niteny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam tamin'ny reniko izy bevoka ay sy niteraka ay dia nahita zavatra mazava izay nanazava ny lapa tao a Sham, tao amin'ny tanànany Sham tamin'izany fotoana zany. Manambara zany fa mpaminany Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tsy olona fahatany fa olona manana ny mahizy azy. Izy ary no anarany. Mpaminany Muhammad dia nomena anarany, zany ny raibeny antsoina Abdul Muttalib no nametraka ny anarany mpaminany Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ka ny anarany dia Muhammad ibn Abdillah ibn Abdul Muttalib. Muhammad zanaky Abdillah ary zanaky Abdul Muttalib, zany hoe ny rainy antsoina hoe Abdullah ary ny raibeny antsoina hoe Abdul Muttalib, fa ny reniny kosa antsoina hoe Amina binti Wahab. Amina zanaky wa zanaka vaviny Wahab. Zay no anaran'iza reniny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam. I mpaminany sallallahu alayhi wa sallam dia teraka tamin'ny faharoa ambin'ny folo ny volana Rabiul Awwal. Raha ankamaroazany ireo manampahaizany no jerena dia izay no resaka izy ireo fa tamin'ny faharoa ambin'ny folo ny volana Rabiul Awwal taonany elefant no nahaterahany zany mpaminany sallallahu alayhi wa sallam. Na ihany koa 50 andro taorian'ny ilay tranga lehibe saika hamotehana an'izany Kaaba zany, rehefa Abrah misy mpanjaka anankiray tao Yemen nandefa miaramila handeha hamotika an'izany Kaaba zany noho ny fialonana teo aminy, satria ny Kaaba dia fanaovan'olona fivahiniana masina, fanaovan'olona fanatitra, fanaovan'olona, ary ny Kaaba natao Makka dia an'izany finoana zany. Ka ny rehetrarehetra tamin'izay fotoan'izay dia mitododoa any Makka. Velom-pialonany ilay mpanjaka tao Yemen ka nanamboatra Kaaba mitovy an'izany, saingy tsy nisy mpitsidika, tsy nisy mpamangy, tsy misy mpanatitra ny any amin'izany toerana zany. Ka velom-pialonana izy nandefa ireo miaramila nitaingina elefant handeha hamotika an'izany Kaaba izany. Rehefa teny an-dalana izy ireny rehefa manakaiky ny Kaaba dia rehefa ny Allah subhanahu wa ta'ala ireo vorona mitondra vatokely avy any amin'ny afobe
no mandatsaka an'izany amin'ireo miaramila ka potipotika tsy misy ny raisina intsony ireo miaramila izay nalefa ny Abraha tamin'izany fotoana zany. Ka 50 andro taorinan zany tranga lehibe zany no nahateraka any mpaminany Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Fa ireo mpahay tantara ihany koa dia nanome daty grégorien izay mifanaraka amin'io 12 Rabiul Awwal taonan'ny elefanta io, dia nanome daty izy ireo hoe tamin'ny 20 mars na 20 mars taona 570 après Jésus-Christ no nahateraka any mpaminany sallallahu alayhi wa sallam. Raha jerevana ny situation familiale ny zany mpaminany sallallahu alayhi wa sallam zany, dia hita izy fa tokana na hoe zanaka tokana izy, tsy manana rahalahy no sady tsy manana anabavy ihany koa, fa tokana izy zanaka ny ray sy reniny. Ary mpaminany sallallahu alayhi wa sallam dia mbola kely, mbola 2 volana fotsiny tao ankibo dia efa maty ny ray. Ary feno 9 taona izany mpaminany sallallahu alayhi wa sallam zany dia maty ihany koa ny reniny tamin'izay fotoana izay. Zay no situation familiale ny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam. Taoriany nahaterahany mpaminany sallallahu alayhi wa sallam dia nifindrafindra trano izy nipetrahany, satria nanomboka izy voateraka mandra-pahatongavany faha-efatra taonany dia tany amin'ny vehivavy anankiray antsoina hoe Halimat Saadiya no nampinono azy, no nitaiza azy, satria nisan'ny fomba amam-panaon'ireo Arabo tamin'izany fotoana zany rehefa teraka ny zaza dia alefa any ambanivohitra mba ahafany mahazo ny kolotsaina ny tena Arabo, mahazo ihany koa ny langue na teny tena Arabo, ary misotro ny ronono, ary ihany koa mbola mahazo rivotra madio, satria ao amin'ny renivohitra ao Makka efa mifangaro ny teny, ary efa mifangaro ihany koa manomboka veritsikelikely ny fomban-drazan'izy ireo. Ka ny mahazatra ny Arabo dia alefa any ambanivohitra mba maka an'izany kolotsaina mahatena Arabo azy ireo tamin'izany fotoana zany. Ka ny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam ihany koa nalefa ny reniny Amina binti Wahab tany amin'izany toerana zany nandritra ny 4 taona. Natao 2 taona voalohany saingy nankatiany zany mpaminany zany izany Halimat Saadiya dia nangataka fepotona fanampiny ho lasa 4 taona no nipetrahany mpaminany sallallahu alayhi wa sallam. Saingy taorian'ny 4 taona dia tsy maintsy naveriny Halimat Saadiya tany amin'ny reniny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam, satria nahoana? Satria nahita trangan-javatra zay nampiorokoditra, nampatahotra azy izy, satria tonga Jibril nialaka tamin'ireo anjely namaky na nanokatra tratrany mpaminany sallallahu alayhi wa sallam, ary nanadio ny tao anatiny zany tratrany zany, satria ny sorona tao ilay pentina mahatonga ny zanak'olombelona velim-pialonana, ilay pentina mahatonga ny zanak'olombelona ho ratsy fanahy, mamaly faty, mitazona lolo-posy ny tariny, ary haratsy mpana rehetra ao amin'io afero na ipentina akaiky ny afero io no esorony Jibril alayhi salam, ary ny sasana tamin'ny rano Zamzam, ary ny sasana tao anatin'ny koveta volamena izany rehetra zany. Rehefa tapitra zany zavatra zany dia nisy ireo zaza niaraka ny lalao tamin'ny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam no nahitany zany ka nitatitra tany amin'ny Halimat Saadiya, natahotra mafy izy hoe misy hamono i mpaminany Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ka voatery naveriny any amin'ny reniny izany mpaminany sallallahu alayhi wa sallam zany. Tonga ihany nandritrany 4 taona ka hatramin'ny 9 taona petraka tao amin'ny reniny, maty ny reniny dia nifindra tany amin'ny raibeny antsoina hoe Abdul Muttalib manomboka tamin'ny faha 9 taonany ka hatramin'ny faha 9 taonany, ary maty ihany koa ny Abdul Muttalib ny raibeny ka nipetraka tany amin'ny Abu Talib izy nanomboka tamin'ny faha 9 taonany izany mpaminany sallallahu alayhi wa sallam izany. Mpaminany sallallahu alayhi wa sallam mazava ho azy tsary niditra na tsy mbola niditra tao anatin'izany fefitrano fianarana zany, tsy mahay mamaky teny no sady tsy mahay manoratra izany lehilahy zany, fa wahyu afatra masina faminanina avy amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala no niainany sy nafahany nandidy anireo mparadiana azy tamin'izany fotoana zany. Rehefa feno 20 taona izy dia nanambady vehivavy anankiray antsoina hoe Khadija binti Khuwailid, ary niteraka izy ireo tamin'izay fotoana zay ka nahazo zaza 9 mianadahy
efatra vehivavy ary 2 ny lehilahy tamin'izany fotoana izany. Nandeha fotoana feno efapolo taona epaminany sallallahu alayhi wa sallama dia notendriny Allah, safidiny Allah fa izy no upaminany farany tonga eto ambony tany tamin'izany taona fa efapolo izany. Ary zany anatra ho an'izao tontolo zao ny olona anankiray eo amin'ny fa efapolo taonany dia manomboka matotra feno izany efapolo taona zany. Ary zany nahatonga ny lalam-panorenana rehetrarehetra manerana an'izao tontolo zao tsy manaiky ny fidirana na filatsanko fidina ho filoham-pirenena raha tsy feno efapolo taona, satria ny taona ny efapolo dia taona zay manamarika fahamatorana, efa olon-dehibe, olona mendrika hitantana na nametra-pitokisana izany olona zany rehefa feno an'izany efapolo taona izany. Rehefa voatendro mpaminany izy tonga tamin'ny faminaniana dia mipetraka tao a Makka izy nandritra ny 13 taona. Saingy rehefa nienjeny ireo kofary Makka, nienjeny ireo olona izay tsy mataotody tao a Makka izy, dia farany nanao sesitany ny tenany sy ireo mpanaradia aminy nandeha mifindramonina tany a Madina izy 13 taona taorian'ny faminaniana, satria tamin'izay fotoan'izay nila novonoana mihitsy ary nisy ny olona ny fofony ainy izany mpaminany sallallahu alayhi wa sallam hanika voatery niala tao a Makka izy nifindra monina tany a Madina. Rehefa tonga tany a Madina izy dia nipetraka 10 taona tao ary teo amin'ny 13 taonany no nindosy ny fahafatesana mpaminany Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Raha lasa nabavy anatin'ny finoana Islam, mpaminany Muhammad sallallahu alayhi wa sallam no fanantenana farany nalefany Allah subhanahu wa ta'ala ho an'izao tontolo zao. Mpaminany Muhammad sallallahu alayhi wa sallam no mpaminany farany nalefany ho an'izao tontolo zao. Ary mpaminany Muhammad sallallahu alayhi wa sallam no fanantenantsika olombelona farany hanova an'izao tontolo zao, ary nanova an'izao tontolo zao ary nisorodalany nipetraka ho an'izao tontolo zao mandraka ankehitriny. Noho izany ho anao mpino Islam amin'ny ty volana nahaterany mpaminany sallallahu alayhi wa sallam, tiako milaza aminao fa obligatoire aminao na voadidy anao ny hankateny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam, voadidy aminao ny hianatra tantarany mpaminany sallallahu alayhi wa sallam, voadidy aminao ny hampiatra ireo solodalana zay noentiny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam, ary voadidy aminao ny manao zay zavatra toy ny nataony mpaminany sallallahu alayhi wa sallam, ary voadidy aminao manaparitaka ny fomba amampanao ny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam sy ny solodalana zay noentiny teto ambony tany. Fantanina mipetraka ho an'ny tsirairay hoe ahoana ry fomba anehoanao ny fitiavana ny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam, ary inona no obligation na adidy mipetraka amin'ny tsirairay mandritra an'izao fotoana na volana nahaterany mpaminany sallallahu alayhi wa sallam. Zany fantanina zany dia horaisintsika amin'ny heriny ho valintsika amin'ny antsipiriany izany rehetrarehetra zany. Ka insha Allah mangataka tsika rehetra mbola hijanona hanaraka trany any ity fandarina ty amin'ny heriny toy izao ho lazaintsika eto hoe inona no adidy miandry anao, ahoana ny fomba ataonao manamarika fa mankatia ny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam. Fa amin'ity androany ty kosa dia tapitra treto ny fandarantsika ka isorako anao nanaraka an'izany hatrana mpiandohana ka hatramin'izao fiafaran'izao ny tena kosa dia mametraka mandrapitafa ho amin'ny alahady herinanohy ity zao. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.